miraba atsika mpiray fanantenana rehetra eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy eto toerana sy ny any ampitan-dranomasina. Miraba ny tanora rehetra ihany koa fahasoavana ny tompony ny fitahin'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Nanomana séminaire lehibe national zay zay atao Antsirabe manomboka amin'ny 14 zany hoe faefatra amby folo volana okatra amin'ny fafito amby folo fa ny fahatelo amby folo kosa amin'ny fandraisam-bahiny. Tena anasana ny tanora rehetra io eran'ny Madagasikara na iza eny hatramin'ny tanora manambady izy. Ny zavatra atao dia fampianarana fampiofanana ho an'ny tanora rehetra. Ao anatin'izany miresaka momba ny amin'ny hoe ny tanora tsy ny hoavy ny tokantrano, tanora sy ny teknôlôjia, tanora be da be ny fampiofanana izay atao ao. Ary isaoran'Andriamanitra fa efa misy olona voatokana mpanompon'Andriamanitra miaraka amin'ireo PCP sy CA CODIS ireo anofana ao anatin'izany. Dia manasa antsika tsirairay avy mba ho tonga amin'ny fotoana io dia isaorana ny tompo fa efa nomanina ny trano fandraisam-bahiny ary nezanana ena mihitsy mba resaka sakafo no etohan'ny tsirairay avy. Ka ho an'izay hoe tsy afaka mikarakara sakafo any dia efa misy sakafo 7,000 isan'andro zao ho an'ny tsirairay avy izay fandraisana anjara 7,000 maraina, atoandro, hariva sakafo. Ho an'izay afaka hoe mba mahandro moa dia afaka hoe misy toerana andrahoana koa any dia mitondra vilany izy na zay zavatra tsy maintsy ilaina. Dia mbola mamerina koa atsika mpanompon'Andriamanitra sy tsika mpiandraikitra tanora rehetra tena zava-dehibe ho an'ireo tanora ireo io fampiofanana séminaire io. Ka raha ohatra ka hoe tsy maintsy mandeha ny pasteur na mivadin'ny pasteur any amin'ilay toerana dia any Antsirabe zany dia etoana ny sakafon'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Dia mirary atsika rehetra tompoko ho tonga soa any Antsirabe zany amin'ny fotoana io amin'ny fahatelo amby folo volana io fandraisam-bahiny io dia manomboka amin'ny faefatra amby folo ka hatramin'ny fafito amby folo séminaire io. Ary azadino fa misy évangélisation koa izay atao isakariva ao amin'ny Devangara ao Antsirabe mba azahoana mitaona fanan'olona. Tena zava-dehibe satria hatramin'ny resaka aranofo iza dia mety voatonona ohatra hoe resaka arakasa ny hoavin'ny tanora eo amin'ny asa izay rehetra. Dia mirary fahatongavantsika rehetra tao tahiny Jesosy.